ahoana marina. Inona marina ity resaka SMGD ity e? Niteraka adievitra be eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny zava-nisy teo amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo. Fifamaliana mihitsy moa ny niatombohan' ilay fivoriana ara-potoana izay natomboka ny alakamisy lasa teo. Nisy tamin'ireo mpanolontsaina mantsy no nitaky ny mangarahara momba ny fitantanana ny tanàna ny komina Antananarivo renivohitra. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe atraiza marina moa ny mahakasika ity resaka orinasam-pianakaviana izay mipetraka eto Antananarivo ao anatin'ny komina ity. Hoy indrindra mantsy ny ben'ny tanàna raha ny resaka sy nitondra valiteny mazava ary manitsy momba ny orinasa izay lazaina fa any komina Antananarivo renivohitra io. Ny momba ny monsieur Rabesala sy monsieur Razavatalan. Monsieur Razavatalan raha mampitolo conseil municipal dia efa directeur en cabinet ako efa roa taona zay. Enao mpanolontsaina tsy mahafantatra an'izany. Io izy io isaky ny vorontsika dia azafady monsieur Razavatalan fa tsy fantatrao angamba directeur de cabinet io izy io. Efa roa taona izy ny eto tsy fantatrao monsieur Razavatalan. Fa ina andriamatoa Frédéric Rabesala dia ary mpanolontsaina manokana. Mpanolontsaina manokana. Azafady tompoko za miditra teto tsy fahotanany mitondra ny lalàna mpanolontsaina manokana. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Midika mazava izany fa tsy andraikitra iray akory no sahan'ny olona nolazainy io eo anivony fiadidinany tanàna. Io valiteny io ihany koa izay midika mazava fa tsy misy iraray iny na dia lasa orinasam-pianakaviana za ilay komina Antananarivo renivohitra. 2.7 miliara ariary ny ndramina tamin'ny KNAPS. Io no miteraka resabe ankehitriny. Iza marina no nindrana ny vola. Ny komina Antananarivo renivohitra ve? Sa ny Société Municipale de Gestion Digitale na ny SMGD? Ny SMGD ve anefa? 100% any komina Antananarivo renivohitra. Ny ben'ny tanàna naina Andriatitoaina sy ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly Ralitera Andriamparany dia samy nilaza fa ny SMGD no nindrana ny vola. Ny fanontaniana mipetraka arak'izany dia ny hoe inona marina moa ity SMGD ity? Averina trany fa nilaza ny ben'ny tanàna naina Andriatitoaina fa ny SMGD no nindrana io vola io. Ny aika anefa izy fa raha lay ny ben'ny tanàna ilay Rabesahala miaraka amin'ny membre CA miaraka ao amin'ny SMGD dia ilay Razafindralambo iray amin'ireo CA ihany koa dia tsy iza fa notaleny kabinetra ao amin'ny CIA ihany. Ny tena malasa saina dia nodin'ny fanina kosa ny fanontanian'ny mpanolontsaina hoe omeo anay ny anaran'ireo aksionera amin'ity raha ity. Mazava ny antony. Hoy mantsy ny fanazavana hoe ny directeur général ny SMGD zany dia Andriamanony Thierry Ridza-Arlala. Io Andriamanony Thierry Ridza-Arlala io dia directeur atao amin'ny ministère des affaires étrangères nanomboka ny février 2019 ka hatramin'ny volana mai 2021. Rehefa niala atao amin'ny MAE izy dia niditra avy hatrany atao amin'ny SMGD ato, izany hoe efa mpiara-miasa kaiky tamin'ny Andriamatoa naina Andriatsitoaina atao amin'ny MAE zany io nataony directeur général io. Faharoa manaraka an'izay ny président conseil d'administration. Tsara marina aminareo fa izao ny olona tena important indrindra ao anatina société anankiray dia ny PCA sy ny directeur général. Dia indraindray ao misy membre ny conseil d'administration izay manana poids ihany koa fa mody tsy omena titre fa dia holazaiko aminareo eto hoe iza daholo zany ny mpikambanao. Ao anatin'io conseil d'administration ny président ny PCA zany hoe président conseil d'administration zany dia Razafindralambo Guy Emmanuel. Isandray raha ny Razafindralambo Guy Emmanuel ty. Io tompoko dia cousin
non beau-frère ny naina ndria tsy toaina zany hoe vadiny cousinany dadany Sylvia Ramanitra de igy zany avinantony ty dadatoany naina ty beau-frère zany izy amin'ny alalan'ny cousinany io zany nataony PCA zany hoe société mpianakaviana zany ty raha ty i mère manangana société de ny beau-frère zany hoe vadiny cousinany no ataony ao non seulement vadiny cousinany fa le araky ny teneniko teo izy raha teo andre tsy toaina naina Franck Michel dia membre ihany koa ny conseil d'administration ary Rabesahala Frédéric Robert Laurent zay anisany membre ny conseil d'administration ao de io le lazaiko hoe zanaky ny rahavavin-dreniny naina zanaky Rabesahala Michel ny vadiny cousinany avy amin'ny dadany zany PCA de vadiny cousin avy amin'ny mamany administrateur de izy tenany administrateur midiky izany fa fikambanana sy orinasam-pianakaviana io lazaina fa SMGD io raha ny vaovao azy aza ankehitriny dia ny syndicat-ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra nandefa taratasy mirakitra ireo fitakiana syndikaly araky ny lalàna amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ka isan'ny takian'izy ireo ny tsy hanomezana ny tsy miankina amin'ny asan'ny commune indrindra fa ny loharanom-bola ny CIA toy ny SMGD nanome roa amin'ny fitopolora ny ben'ny tanàna nainandritsy toaina izy ireo anatanterahana izany fitakiana izany raha ny loharanom-baovao azo de satria nahodina any amin'io société anonyme SMGD io ny vola rehetra ho raisiny CIA ka angalana 300,000 ho azy société anonyme fa mody lazaina fa hoe avec conseil administration zany hoe société privée nomena n'io société anonyme io ihany koa izany ny vola 1,2 miliara ariary no trosaina tany amin'ny CNAPS ho atao ny fond de démarrage ho indrindra mantsy ny fanazavana hoe nindrana vola tamin'ny volana octobre 2020 ny maire naina ndray tsy toaina nindrana vola tany amin'ny CNAPS teo izy nahazo autorisation indram-bola fa normalement mikasika ny budget zay efa voalamina tao anatin'ny budget efa inscrit ao anatin'ny budget ny commune zany no tokony ahafahany mitady financement fa ity zavatra ity zany tsy inscrit ao anatin'ny budget ny commune fa vola ho ampiasain'ny SMGD de nindramany 51 milliards tany amin'ny CNAPS ny volana janvier teo janvier 2021 teo jusqu'à satria misy exercice zany le izy de hoe janvier à décembre 2021 zany ny paiement an'io 51 milliards io avril 2021 no nitsangana ity société SMGD ity zany hoe ny 20 avril 2021 izy no natao immatriculation ary manana ino ty manana durée d'existence 100 ans zany 90 ans 99 ans zany hoe 12 avril 2021 izy no foronina ary 12 avril 2020 izy no tapitra zay résumé kely fohifohy zay zany tiako fantatrareo hoe société zay manana durée de vie 100 ans zany dia société privée société anonyme anarany fotsiny zany hoe société municipale io fa tsy société manana statut
mifandray amin'ny collectivité décentralisée io. Raha ohatra ka société anonyme dikan'izay ny maire zany nanangana société ao anatin'ny commune, dia tsy vitany hoe anatin'ny commune fa ivelan'ny commune le izy mazava arak'izany fa tsy ara-dalàna io findramam-bola nomena ny SMGD io, fa natao botolo mba ikatsahany ireo mpianakavy ao anatin'ny orinasa io tombotsoan'izy ireo manokana. Raha hitantsika tsara mantsy dia mbola olana goavana eto an-drenivohitra hatramin'izao ny asa lazailazaina fa hosahaniny ity orinasa ity. Isan'izany ny resaka parkina eto Antananarivo. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahan'ny société iray iankeseny volan'ny commune izay volam-panjakana? Mifanohitra tanteraka amin'ny principe finance publique sy ny loi organique relative izany rehetra izany, satria efa nisy ny séparation des pouvoirs na fitsaram-pahefana. Izay rehetra izay anefa efa nianana hatramin'izay. Manaraka indray ao anatin'ny article 7 izay mifehy ny fifanarahana eo amin'ny SMGD sy ny commune Antananarivo renivohitra. Mifanipaka tanteraka ny zava-nisy. Tsy nandalo se ihany vola fa izy SMGD no niankeseny recette rehetra tsy misy mahita, tsy misy mijery, dia avy eo tonga de tazomina ny 30 isanjato fa omena ny CIA ny 70 isanjato. Dia raha ohatra izany ka 2 ariary no azo dia mody atao hoe 400 ariary. Dia iza nefa no afaka anaprofo izany? Ary raha ahodina daholo ny vola voarainy dia inona no ataon'ny CIA eo? Izany dia midika mazava fa misy fanodikodina mbola goavana ao anatin'ity resaka SMGD ity. Ny ben'ny tanàna Nainandriatsitoena ihany no namorona ny SMGD ary contrat 12 taona no natao. Izany hoe nahodiny izy maire ihany ho any amin'ny société anonyme io zany ny vola rehetra miditra ao amin'ny commune, ka natapitra zany mandat dia izy mbola ao ihany. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?